mesure raisina voalohany dia ny fisitan'ireo orinasa lehibe, izany na koa hoe effacement-n'ireo groupe industriel. Efa nandeha ny fampiresahana tamin'ny groupement des entreprises de Madagascar, andeha ihany koa ny firesahana miaraka amin'ireo SIM moa izany na ny eo amin'ireo mpamokatra ny amin'ny indostria mba zareo ihany namokatra ny herinaratra zareo ary ihany koa isika izany fanjakana manome subvention anatin'izay. Faharoa manarakarak'izay dia misy ihany koa ny solution très court terme dia ny fanafarana groupe électrogène izay ahafahana mamokatra 20-30 mégawatts, izany ahafahana micomble, ahafahana mameno izany le gap mba tsy hisiany le délestage lava be intsony. Ary ihany koa fanafarana batterie eo amin'ny 20 mégawatts eo izany. Mariako etoana moa izany fa ho an'ilay fanafarana groupe dia efa nahazo accord izany izay ary efa en cours eo, après 4 semaines eo plus tard dia efa ho tonga ireo groupe ireo ary ny batterie indray dia afaka 6 semaines. Manaraka izany dia tsara manamarika moa izany fa ny centrale solaire dia anisan'ny tsara ilay hoe vokatra azo avy amin'ny masoandro kanefa miteraka perturbation ny centrale solaire. Satria raha ohatra hoe misy rahona na koa hoe misy orana dia midina ny production dia lasa misy perturbation, izany hoe ambany ambony ny tension. Ka anisan'ny ezaka izay ho ataonay ao niveau ministère iarahana miasa amin'ny JIRAMA dia ny lissagen'izay production izany mba tsy hoe hiakatra ambony loatra na entina ambany mba tsy hisian'ny fahasambarana fitaovana ny isan'ny tokantrano. Eo ihany koa moa izany ny fidinany fotony eny anivon'ireny centrale solaire fa maninona moa izay midiny fotony, tsy hoe hijery, tsy hoe faly mijery, tsy efa midiny fotony izay mijery hoe inona no mahatonga ilay asa tsy mandroso, mba ahafahana manafaingana, ahafahana mandray fanapahan-kevitra haingana satria tsy manana fotoana lavitsika. Izay izao efa manao planification na fidinana maromaro hijerena hoe inona marina ny olana ety fotony, inona ny zavatra afaka ataon'ny fanjakana mba hanafainganana satria tsy manam-potoana loatra isika raha ohatra ka hoe hiandry ny orana izany ao anatin'izay resaka orana izay koa nefany dia misy an'ilay hoe opération de pluie provoquée izay rahana amin'ny météo moa izany. Manomboka androany rapitso rafakapitso izao no anaovana an'izay. Izy moa tsy afaka hoe atao isan'andro satria misy condition ahafahana manao an'ilay pluie artificielle iny izany. Izay izany ny anisan'ny grande ligne. Manaraka izany ny tsy adino koa ny réparation ny CTA2 izay efa ninisian'ny au conseiller colonel Rapanarivo moa izany afaka 7 andro eo izany dia efa 70% ny travaux no vita. Zahay moa dia tsy mitsahatra manara-maso raha tsy mahavita mandeha midina ny tenako dia efa misy mpiara-miasa midina manara-maso hoe ahoana ny avancement ny asa, inona ny tokony atao raha ohatra hoe misy pièce tampoka mila vidiana, misy zao pièce nafarana avy any Tamatavy atao amin'iray amin'ireo groupe anankefatra ao anatin'ny CTA2. Eo ihany koa moa tsy izovianantsika ny grève ny syndicat mpiasan'ny JIRAMA izay manao fitakily eo anatin'ny famahanany olona izay izao ary ihany koa fifampiresahana eo anivon'ireny syndicat rehetra ireny mba hisiany fitohizany ny asa eo anivon'ny JIRAMA. Fitapiana tamin'ny fisanjaton'ny fahatapahana zany izay stratégie izay rehefa ho tonga ireo groupe ireo rehefa installé miaraka amin'ireo batterie afaka manatentsika hoe tsisy fahatapahan-jiro mihoatra ny atsasakadiny angambany mba tsy tenenana hoe tsisy fahatapahan-jiro intsony. Ireo groupe ireo moa izany dia niarahana andinika tamin'ny teknisiana ny JIRAMA ny ahoana ny adaptabilité an'ireo groupe ireo satria rehefa ho tonga ny vanim-potoana ny orana dia nanomboka mamokatra 120 mégawatts mandry seza dia ny planina izany dia hoe rehefa tonga izay dia afindra any amin'ny faritra satria i Madagasikara tsy Antananarivo irery ihany. Izany efa tsy midika fa tsy miroso amin'ny vahaolana any amin'ny faritra izay satria eto Antananarivo izay gapina 30 mégawatts izay fa eran'ny faritra koa mbola misy fahatapahana ary mijery foana izany ny fitondram-panjakana hoe ahoana namahana ny olana, misy vahaolana ihany fa angambany rehefa tena concret izy dia
tenenanareo. Fa anisan'ny vahaolana eny amin'ny faritra dia hoe rehefa milatsaka ny ranon'orana dia ireo groupe izay ho afaran'ireo dia ho afindra any amin'ny faritra daholo. Manahoana ny solosan'ny fampiasana Ny fifampiresahana eo ampiasan'ny jirama, maro ny fitakian'izy ireo. Mijery zahay mba hisiany maromaritra iraisana. Ny firenena izany tsy afaka sy ny vahoaka malagasy tsy afaka ataontsika otage satria mirositsika mankany amin'ny fanavaozana, mirositsika mankany amin'ny tombontsoa ny be sy ny maro. Raha ohatra ka hoe tsy miasa ny mpiasa, raha ohatra ka hoe mihidy ny agence, tsy misy tombontsoa ho an'ny rehetra izany fa ny tombontsoa dia hoe inona ny fitakiana azo vahaina eny eo, inona ny fitakiana andraisana fepetra avy hatrany. Efa miroso ny fifampiresahana foana izany izay satria tsika koa moa mandala ny fihavanana dia izay angamba. Saotra indrindra. Fonona moa izany dia tiana mampilaza izany fa misy karazany telo ilay tapahan-jiro. Misy ny délestage, misy ny coupure dia misy ilay hoe blackout. Ny délestage izany dia noho ny fisian'ny olona eny anivon'ireny sous-station ireny dia atao mifandimby fandehanan-jiro eny anivon'ny zone anankiray. Ny coupure indray misy ny problème ana ligne. Misy ny problème ana ligne dia tapahana misy ny fatapahana kanefa tsy tokony hoe maharitra be. Dia ny blackout rehefa tena misy problème ngeza be izany dia mitsahatra tanteraka ny réseau dia ezahana renina haingaikaingana. Ao anatin'izao koa dia hanamafy moa izao fa tsika dia ao anatin'ny vanim-potoana main-tany ka tena nidina ambany dia ambany ny tahan-drano eny anivon'ireny tobim-pamokarana herinaratra avy amin'ny rano ireny ohatry ny andekaleka. Izay izany mahatonga ny gapy eto anivon'ny famokarana herinaratra 30 hatramina 50 mégawatts izany eo anivon'ny réseau interconnecté Antananarivo.